antsoavo lehibe ho amin'ny batisany fanahy masina sy ny hafa hoy jesosy aza miala eto jerosalema aloha ianareo mandra-panafina kery ianareo avy any amin'ny avo ripino malala zao ny fotoana hidina ny fanahy masina mahery vaika ary ny batisany hafa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mila feny ny herin'andriamanitra ny zanak'andriamanitra rehetra tsy mora ny lalana maro ny fahavalo maro ny adim-bola atrehana ireo mpino efa reraka ara-panahy ireo mpino kivy tanteraka ireo mpivavaka efa miodikodina fotsiny sisy ireo mpino tsy afaka mihetsika intsony omany ary ny programanao mandritra ny volana jona iray manontolo isaky ny asabotsy fahavalo fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana jona 7 ny toerana anatotosana izany dia eto amin'ny mongote na 3 frères nefa nambojanahary eto amin'ny temple de la foi bypass ary eto jerosalema karobato ambany atsimo commune hitondra ny fampianarana sy ny vavaka ao amin'izany ny conseil pastoral eto amin'ny trano fivavahana vaoliroko miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriarimana tongava andray ny anjara hery ho anao sy afo avy amin'ny fanahy masina ho anao tsy hitaraina intsony ianao tsy hitomany intsony ianao ho vokiny fanahy masina ianao ho lasa pitarika mahery vaika ianao tsy ho ampaherezina intsony ianao fa ho lasa mpampahery andao maky ny tenin'ny tompontsika akana fampianarana sy lesona ndray androany raisony tanany eo nilanao dia arabao izy andray fanavovao ndray ianao androany hoe alleluia androany tsika dia iresaka momba ny hoe ny fahafianon'ny fanahy masina sy ny fahazavantsaina ary ny fahiratatsaina alleluia ny fahafianon'ny fanahy masina sy ny fahiratatsaina ary ny fahazavantsaina avy ireny izy lohateny zay hoe fahiratatsaina ary ny fahazavantsaina alleluia ho tahin'andriamanitra manokana ianao androany andao tsika amaky ny tenin'ny tompo atao amin'ny Daniel andin Daniel toko fahenina andin'ny faharoa manao hoe sitraky Darius ny anendry solompanjaka 20 anapaka ny fanjakana zay anapaka ny fanjakana rehetra zay anapaka ninao ni andin'ny fahatelo ko tamin'ireo dia nisy commande lehibe 3 toko fahenina andin'ny fahatelo koa tamin'ireo dia nisy commande lehibe 3 nisy inona azafady ary Daniel no anankiray tamin'ireo mba ilazan'ny solompanjaka ny raharaha tsy afaty antoka ny mpanjaka izany Daniel izany dia nihoatra noho ny commande lehibe sy ny solompanjaka namana fa nanam-panahy endry izy nanana inona hoe ary ny mpanjaka nikasa hanandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra ataovy amen zany nanana inona hoe Daniel nanam-panahy manahoana izy nanam-panahy endry izy ary ny mpanjaka nikasa hanandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra atao amin'ny Daniel toko faefatra Daniel toko faefatra andin'ny fahadimy manao hoe ary noho ny farany dia niditra teo anatreha kosa i Daniel i Nebokadnezara mpanjaka noho ny resaka eto niditra teo anatrehan'ny Nebokadnezara mpanjaka Daniel izay atao hoe Beltesazara araky ny anaran'ny Andriamanitra
sady misy ny fanahanyireo Andriamanitra masina ao anatiny sady misy inaony misy ny fanahanyireo Andriamanitra masina ao anatiny ary ny nofo dia nambarako teo anatrehany ato amin'ny Daniel toko 5 Daniel toko 5 andininy 17 dia nampidirina teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel ary ny mpanjaka ny teny ka nanao tamin'ny Daniel hoe ianao mantsy no Daniel ilay isan'ny babo avy tamin'ny taranaka Joda izay nentin'ny mpanjaka raiky io avy tany Joda efa reko ny aminao fa ianao manana fanahanyireo Andriamanitra sady misy fahazava-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tsara hita ao aminao ataovy aleluia averiko ny 17 efa reko ny aminao ry Daniel fa ianao manana ny fanahanyireo Andriamanitra manana nina hoany sady misy fahazava-tsaina sady misy ina hoe hita sy fahalalana ary fahendrena tsara hita ao aminao Daniel toko 1 Daniel toko 1 andininy 9 ary Daniel ny nita ao ampony tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay nosotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe an-tandapa izy mba havelany tsy andoto ny tenany dia nataon'Andriamanitra nahita fity sy famindrapo tamin'ilay lehibe an-tandapa Daniel ary hoy ilay lehibe an-tandapa tamin'ny Daniel matahotra ny mpanjaka tompoko izay nampanokana ny hohanina resy hosotroanareo aho fa hanao ahoana raha mahita ny tarehanareo mahino ny zatovy namanareo izy moa tsy hanamelokay amin'ny mpanjaka va ianareo ka ho tapahany lohako dia hoy Daniel tamin'ny mpiadidy izay notendren'ny lehibe an-tandapa ho mpiadidy an Daniel sy Ananias sy Misaela ary Azaria masina ianao izaho toetra filoana izay mpanomponao ary eo ka omena hanykotrana ho aninay sy rano hosotronay dia ao ka ho zahana eo anatrehanao ny tarehanay sy ny tarehan'ny zatovy izay mihinana ny anjara hanina avy amin'ny mpanjaka ary araka izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao ary nanaiky izany teny izany ka dia nizahana toetra afoloana ary no nitapitra ny afoloana dia hita fa mandimandina sy matavy aza alleluia ny tareha noho ny anzatovy rehetra izay nihinana ny anjara avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka dia najanon'ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny divay hosotrony ka hanykotrana no nomeny azy ary ireo zatovy efa da ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana saina ny amin'ny taratasy sy fahendrena rehetra ary Daniel nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra ary eo amin'ny andininy 19 toy izako ihany ary noho ny tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy dia nentin'ilay lehibe an-tandapa-niditra teo anatrehany Nebokadnezara izy ary ny mpanjaka ny resaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniel sy Ananias sy Misaela ary Azara tamin'izy rehetra ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy dia hitan'ny mpanjaka fa nanatombo impolo eny noho ny amin'ny ombiasa rehetra sy ny piskidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra izy ataovy amainina mafy zany alleluia androanitsika dia mbola iresaka ihany ny atao hoe fahafienon'ny fanahy masina ao anatin'ilay 30 andro fahafienon'ny fanahy masina firy andro zay ny lasa firy zay 18 12 zavaty fa
dada koa nefa lasa lavitra ve fa tratran'ny auction de dépassement. Alléluia. 12 andro androany zay ny lasa teneny eo anilanao mbola misy 20 andro tsara mihitsy hoe. Alléluia. Rehefa vita ity fampianarana ity dia ivavaka ihany tsika ary angataka indray ny fahafianon'ny fanahy masina hidy ao anatinao ao a hidina ao anatin'ny fiangonana ny zavatra tsapako tao anatin'izay 12 andro zay maro amin'ny raha lasiny abavy niova tanteraka mihitsy a natanjaka tsara ny fiainam-bavaka na hery tsara ny fiainam-bavaka nanomboka mahavavaka tsara ary omaly anampianatra teto fa ny misy fotoana zay ny fampianarana ny teniko teto omaly a misy fotoana mila mipetraka mihitsy aloha mangataka ny fanahy masina mihitsy aloha miandry ny fanahy masina mihitsy aloha. Daniel dia telo taona sy tapany tokana mihitsy idina moa ny tokana ny Daniel tany niandry ny fanahy masina, niandry ny fitarihan'ny fanahy masina, niandry ny fahafianon'ny fanahy masina hiaraka aminy. Zao no mampahirezako anao aloha eto am-pandohana sady anamafisako an'le omaly. Tsy mampaninona zay olana misafotofoto ao. Rehefa tsy vitanao ny mamaha azy avy elao aloha isafotofoto ao. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra maly hoe zay miandry an' Jehova dia ahoana? Andro soery hielatra ny hoe karany ny an'ny dia zao le ataonao zao le hoe miandry an' Jehova hentinao. Tsy mampaninona ranabavy mampahery anao ranabavy avy elao aloha le vadinao raha any amin'le vehivavy ihany izy avy elao mihitsy izy aloha any dia aza elingelenina fa ianao ko eto aloha komba tsy ho elingelenina tovy amaininy zany aloha tsy mifanelingelina fa vity 30 andro fahafianony ity aneo zavatra goavan'Andriamanitra amin'ny tokantranonareo ao. Alleluia. Mazava sa tsy mazava zay. Misy fotoana aloha ny mamaky anao avy elao any ny vadinao fa aloha anao fianonan'ny fanahy masina. 12 andro sisa dia iseo ny voninahitr'Andriamanitra. Vity ray 30 andro ity isy fipoahan-javatra goavana mihitsy. Alleluia. Zay miandry an' Jehova dia mandroso hery. Daniel izy ty Eli omaly ny resako teto rehefa avy ny teny tamin'ny aba-panjaka izy manao hoe tsy misy ranonorana amin'ny tany 3 taona sy tapany izy ny stansa tany amin'ny sisin'ny tany aloha nakaina mihitsy. Tsy mampaninona ranabavy aloha raha misy volanao tsy azo aman'olona aza manakelingelen'io mihitsy aloha ianao aloha avy elao any fa ho alamin'Andriamanitra ny fiainanao fa alao ianao aloha fianona amin'ny fanahy masina tsy maninona avy elao aloha zanakao aloha hifokarongony tsara ao fa tsy maninona fa tapitsy ty vavaka fahafianon'ny fanahy masina ty anao zavatra tsy ho takatry ny sain'Andriamanitra. Aza miady aminy, aza mifamaly aminy, aza miady hevitra aminy, aza lany andro hifanompa sy teny ratsy sy fanazava ao manjary lany indray ny herikely ny tovozina teto. Aleo aloha ianao fianona mihitsy ianao fa rehefa fiaino tsara ianao izy zavatra tsy ho takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra. Avy aleo aloha ny problème misy avoritaka any ahoana hoe mazava sa tsy mazava zany. Aleo ianao fianonan'ny fanahy masina zay miandry an' Jehova dia ahoana tsy mampaninona zay efa ny depasy anao lasany aloha avy elao izy azakazaka avy elao izy azo an'ity azo an'ry fa izao araka ny toroteny omaly hosongonanao daholo reny avaka fotoana fo. Amen. Miroso lalina ihany tsika inona daholo ny tombotsoa rehefa fiain'ny fanahy masina ny olona. Inona ny tombotsoa rehefa fiain'ny fanahy masina ny olona iray. Androany aho hiresaka momba ny fahendrena, fahazava-tsaina ary faherata-tsaina. I Daniel dia ambaran'ny Baiboly fa nanana gaga mihitsy ny mpanjaka ny resaka taminy ary tena nitola gaga eto amin'ity Daniel toko faefatra ity. Daniel toko faefatra andininy fahenina dia nanao hoe ry Beltesezara lehibe an'ny ombiasa satria niveveran zareo ny Daniel tamin'izany hoe lehibe an'ny ombiasa fa Daniel tsy ombiasa. Halleluia. Fa Daniel mpitondra fivavahana ohatrany hoe pastera hery tena za ty ny lazain'ny olona mpitaiza olona koa
ozy ny olona any amin'ny vahoany olo koa ny aza makany fa misy zavatra any tsy efa nahinao zany ve nareo lazay ny olona fa misy zavatra ty manao dia ohatran'izany mihitsy ny fijerin'ny olona ny Daniela lazay ny fa lehibeany iny eto lehibean'ny ombiasa mpanjaka no nyteny taminy fantatra ozy izy ny mpanjaka andininy fahenina fa misy fanahan'ireo Andriamanitra masina ao anatinao ny aiky mihitsy ny mpanjaka fa misy fanahan'ireo Andriamanitra masina ao anatin'ny Daniela hitoetra ao anatinao ny fanahan'ny Andriamanitra masina fanahan'Andriamanitra velona aleloia dia zao ny toyany ary tsy misy zava-miafina manahirana anao ahoana hoe aleloia tia ampitsakanao rehefa ao anatinao ifanahy masina io ao anatinao io herin'Andriamanitra io na dia ny zavatra miafina faran'izay lalina indrindra dia ho ampahafantarin'Andriamanitra anao ny zava-miafina rehetrarehetra misy zavatra tsy hitan'ny olona rehetra fa rehefa ao anatinao ny fanahan'Andriamanitra velona dia Andriamanitra no ampahafantatra anao zava-miafina rehetrarehetra aleloia marina nge zany lazaiko anao zany ary zany foana no mahatonga ana amin'ny teny mamerimberina eto raha misy olona mieritreritra mihitapitaka anao zany tsy potika tsy azo nizaniza fitahany ianao satria olona mamitaka anao io tsy mahalala afa-tsy ny zavatra ivelany fa ianao le manana ny fanan'Andriamanitra mahalala ny zavatra miafina amin'ny olona rehetrarehetra io mahalala ny zava-miafina amin'ny olona rehetrarehetra io mazava sa tsy mazava zany mihitsy vakivava mihitsy eto ny mpanjaka ozy izy hoe ary tsy misy zava-miafina manahirana anao ko ambara ho any fahitana izay fahitako tamin'ny nofo tamin'ny heviny i Daniela dia mpanompon'Andriamanitra iray babo avy ao amin'ny zanak'Israely avy ao amin'ny jiosy nalain'ny babilonianina natao babo efada izy sadraka Mesaka Abednego niaraka amin'ny Daniela dia nofidin'ny mpanjaka manokana ireo mba olona ao amin'ny fanjakana natao solom-panjaka conseiller ho mpanolotsaina ao amin'ny fanjakana izy efatra amin'ny rahalahy hoany natao inona hoe conseiller na mpanolotsaina ao amin'ny fanjakan'ny Nebokadnezara mpanjaka izy efatra amin'ny rahalahy reto Daniela ny lehibe indrindra tamin'izy ireo ny zokin'izy ireo dia isan'andro izy ireo miresaka amin'ny mpanjaka isan'andro izy ireo miresaka amin'ny mpanjaka dia miaino an'izy ireo ny mpanjaka dia rehefa miaino an'izy ireo ny mpanjaka dia miavaka amin'ny samy mpanolotsaina ny resany manana resaka tena manova zavatra sy manova tantara mihitsy aleloia dia ny nono ny mpanjaka dia hita mpanjaka fa manana fahiratan-tsaina manana fahazava-tsaina Daniela manana fahiratan-tsaina izy efatra amin'ny rahalahy mihoatra lavitra no reo omby asa mihoatra lavitra noho ny manam-pahaizana mihoatra lavitra noho ny mpiskidy dia mihoatra lavitra noho ny olona manodidina dia manana fahiratan-tsaina lalina izy efatra amin'ny rahalahy reto tamin'inona nefa nazahoany amin'izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny fanahy masina hoia hoe tamin'ny alalan'ny fanahy masina aleloia ianao izao zavatra resako amin'izao raha lasianabavy amin'ny fiainana ry pastera isany ry mpanompon'Andriamanitra isany ny fitondrana ny asan'Andriamanitra ny fiangonana dia mila fahazava-tsaina ny fitondrana ny asan'Andriamanitra mila fanoloran-tsaina sy fahendrena ary ny azahoana ao an'izany dia tsy misy avatsy avy amin'ny fanahy masina ireriany raha misy asa manahirana sarotra indrindra eto ambonin'ny tany tena sarotra kanefa tsara dia ny asa mpitandrina ny asa mpitandrina ny asa tsara indrindra kanefa sarotra fantatrao mampasarotra azy ianao tao amin'ny maho tonga hivavaka eto isan'andro nefa tsy karavasina hoe tsy maintsy mivavaka ianao zany tonga eto hoe ndeha vavaka aloha avy ny fre mandetakle sady tsy azo tereny ianao nefa tsy azo tambatambazana ihany koa fa ny mahafinaritra amin'ity alarobia atoandro be nanary ity dia eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra ianao
Alléluia. Tonga mivavaka ianao rehefa sabotsy tontolo andro. Jerenareo nge misy fotoana makotra hoe any amin'ny fokotany raha vao tsy manao adidy ianao dia tsy maintsy mandoa sazy saina izy iny. Raha vao ohatra hoe misy vivori-pokotany tokony atao kanefa dia raha vao tsy tonga ianao dia mandoa adidy na mandoa sazy. Dia iny ianao fa tsy maintsy tonga ianao satria matahotra sazy. Rehefa tenenin'ny pôlisy ianao hoe tsy maintsy tonga ty amborao tonga ianao sa tsy tonga. Lalàna ny manery ianao tsy maintsy tonga ianao. Fa ty fanomponan'ny tompo tenga sarotra. Eto tsisy lalàna miteny ianao hoe atsony ianao ho tonga ty isan'andro. Nefa dia mahafinaritra io ianao fa tonga mitady an'Andriamanitra eto. Alleluia. Alleluia. Inona moa ny atongavanao eto? Misy fahendren'Andriamanitra mitaonanao eto. Misy fahendren'Andriamanitra mitaonanao eto. Alleluia. Dia zany no mahatonga anao eto amin'ity toerana ity. Ry pastera sy mpanompon'Andriamanitra isany ny mahatonga ny fiangonana mandroso na tsy mandroso dia miankina ny fanahy masina ao anatina pastera iray. Rehefa ny pastera iray zay ny pokatika tsisy fanan'Andriamanitra ao anatiny dia tsisy ninina taony eo am-piangonana. Miodikodina fotsiny izy eo am-piangonana. Anontany anareo tonga mivavaka ny olona sa malaina? Malaina ny olona. Malaina ny olona. Satria na pastera ary tsy hita amin'ny pastera zay atao. Tsy manana fahendrena, tsy manana fahazava-tsaina, tsy manana fahatakarana. Na pastera aza miodikodina satria tsy misy tolotsaina avy amin'ny fanahy masina. Tsy misy tolotsaina sy fahazava-tsaina avy amin'ny fanahy masina dia zao miodikodina fotsiny ny pastera. Miodikodina fotsiny ny pastera. Miodina fotsiny ny pastera dia jerena ny fiangonana mihemotra. Misaotra an'Andriamanitra fa eto amin'ny vaon'ny oloko. Mandrositsika dia mandrositsika dia mandrositsika. Mba mitodika kely any arina hoe ianao dia sady mifanofahofa tanana dia sady mitodika any arina ane fanofahofa tanana daholo. Ataovy alleluia. Aiza nisy fiangonana ohatra ny alahady be reny mihitsy. Fa misy fahendren'Andriamanitra misintona anao makaty. Amen. Mahatonga ny fiangonana mandroso dia ny fahendrena avy any an-danitra. Amen sa tsy amen? Zany ny ampaherezako anareo ry plaintant ry pastera isany. Ilainareo ny fanahy masina. Ilainao ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina ny manome anao fahiran-tsaina, fahendrena, manome anao fahazava-tsaina ny fanahy masina. Zao ndray atao am-piangonana. Zao hitondrana ny asan'Andriamanitra. Tia indray toriny ny zavatra rehanareo eto isan'andro. Toro-teny sy fampianarana rehanao eto. Tsy avy amin'ny pastera Ertina, tsy avy amin'ny pastera Tovo, tsy avy amin'ny pastera Odon sy Rabe Arvon, tsy avy amin'ny pastera rehetrarehetra hitanao reny. Ny zavatra rehanao eto dia misy fanan'Andriamanitra miteny isan'andro. Alleluia. Za zao nivavaka tamin'ny alina dia nanontany tompo, inona ndray tompo no ampianariko? Dia zao ndray nitenenin' Jesosy, ampianaro ndray ny olona fa ao anatin'ny fanahy masina dia misy fahazava-tsaina sy fahendrena azo raitsiny, misy fahiran-tsaina azo raitsiny. Dia zany no mahatonga anao mazoto tsara mitady an'Andriamanitra mangetaheta. Alleluia. Fa raha pokaty eto maina eto tsisy fitarihan'Andriamanitra eto, tonga teto anao sa tsy tonga? Malaina ianao no tonga eto ary. Fa misaotra ny tompo fa misy fahendrena avy any ambony. Ilaina ny fanahy masina ry pastera. Ilaina ny fanahy masina ry mpanompon'Andriamanitra isany. Rehefa mamaha olana ao am-piangonana, rehefa mamaha problema ao am-piangonana, rehefa misy zavatra sarotra ao am-piangonana dia tsy fahendren'olombelona. Za rehefa mamaha olana eto, ny olana isan'andro vahako be be. Ary misy olona miresaka amiko indraindray pastera. Ty problème ty mila mipetraka eo ambony latabatra seza mihitsy tsika miresaka mahana an'ity. Eo am-pitsanganana ihany ary alahy dia 2 minitra dia mivaha. Ataovy alleluia. Ianao mieriteritrana saro-javatra zany ndray tsy hotsoriko ohatrany tsy nahy mba lala io. Tsotra le antony miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Teny ray mbava dia mamany olana rehetrarehetra. Alleluia. Zany le tombotsoa. Za rehefa mamaha olana nay ndray tsy dia mbo misy olana zany. Omaly nisy anabavy iny resaka tamiko. Kivokivy mihitsy izy nyresaka tamiko nanantona. Te hanantona tsy te hanantona izy teny nanantona ihany izy ny farany. Dia zao ny teny pastera.
efa saika tsy anantona anao ihany fa tsy maintsy mitaraina mandalo olana be pastera mandalo olana be anana banky trosa pastera anana banky tena takiny zareo fa mifarana tamin'ny herinandro ny tokony andoavaka nitotro tsy voalohako nisy pastera tsy hitako zay atao verivotra ampitahoriny zareo tena hotoriny zareo pastera inona pastera ny ataoko dia tsotra ny teneniko taminy jereo kely aho a ny ataonao voalohany aloha dia mitsikitsiky aingana taovy alleloia dia io fa nitsikitsiky kely tsikitsiky tsara aho sady tiako ny sokalo alleloia zay ny ataonao voalohany satria nitsikitsiky iny efa tonga dia manova zavatra be da be ny anatin'ny fo zay nomeny tompo anaty olo-tsainy izy mikentrona zany ataoko nitsika alleloia faharoa dia izao ivanitrosanao nampahireziky tsara izy ivanitrosanao ary teneno ny banky fa ho alohanao ny vola teneno izy fa ho alohanao ny vola fa telo resahako anao a dia izao tsy migady ianao alleloia satria raha nitrosa ny mampigady efa tafitra tany-daolo nareo mianakavy hatramin'ny kozinina nareo sy ny cousin nareo a nareo mianakavy efa niona atao tamin'ny mora atao daholy raha nitrosa ny maninona fa nitrosa tsy mampigady ny fisolokina ny maninona mampigady fa raha nitrosa ianao tsy mampigady noho izany aza matahotra fa tsy migady ianao raha nitrosa fa teneny fotsiny ny tompotrosa sy ny banky fa ho alohanao ny volany fa saingy mbola tsy manakaloha ianao dia azavao aminy ny antony tsy nandohavanao azy raha ohatra ka narary ny vadinao dia teneny hoe narary ny vadiko dia tsy afaka niasa dia tsy voaloko ny vola raha ohatra ka nanana olana tampoka ianao fa nisy ny soloky dia teneny hoe nisy ny soloky raha dia tsory amin'ny marina raha nohan'ny vidiananao pizza dia teneny hoe nanako pizza le volanao alleloia tsory amin'ny marina amen fa tsy voianao rery hoany tsy nalony trosa amin'ny banky fa ny olona rehetrarehetra io tsy marina tsy nalony trosa amin'ny banky fa tsy mikady ianao amen dia ka le izy nge pastera ampitahoriny ane tena matahotra iny iza io dia niteneko tsotra taminy tsy misy olona hitako trosa aminao zany ka tsy ampatahotra anao a na zazo ara no mitako trosa anao ampitahoriko ianao marina sa tsy marina za ve nitako trosa aminao dia hotsongotsongoko ny tarenao mba meo moaka iserea inarty romanja kely tsisy anao azy zany fa ataon'inona ianao ka tsisy olona lemile mitako trosa aminao zany fa ampitahorina fa enoy fotsiny izy aloha rehefa mampitahotra atao inona hoe dia fa rano amin'io hoalohako zay izy voanazo hoe tavorakoraka mabe mety sa tsy mety zany ka inona ary ny ataoko dia mivavaka ho azy aho orininan'izay mivavaka ho azy aho dia nilamina ny olana alleloia dia andana modo a dia rehefa atsony ianao raisy foana ny telefona fa tsy hoe atsony ianao dia aveo anao tsy mandray telefona rehefa sainy makany amin'ny banky ianao makanesy fa tsisy maninona any dia rehefa mampatahotra anao izy dia ino dia teneny hoe ho alohako alleloia mety sa tsy mety zany meko toro-tsaina ohatrany dia velombelona fanahany sotra patsaka pastera izy dia aloavy tokoa aloha ny volan'olona fa so dia rehefa tahin'ny tompo ao dia atao fialana bala fotsiny zany fa atao inona tsara hoe mazava sa tsy mazava ny pastera mila manana fahazava-tsainy amin'ny famahana ny olana rehetra am-piangonana fa saingy avy amin'ny fanahana izy io fanahan'Andriamanitra ho raisin'ny pastera rehetrarehetra eto ane zany fanahan'Andriamanitra zany alleloia za vao miditra eto am-piangonana eto ny 700 mitsenana eto dia inona problème sy olana dia olona mitomany dia olona ny sarabady vitsivitsy any mba manaritra valopy fiaraha-miasa alleloia any amin'ny 500 any izy vao mbo misy milahatra kely tsy niraidray ao fa ny 500 sy ny 1000 fa izao men'Andriamanitra eny ny tolo-tsaina ary zany toro-teny nomeko anao zany sady dia efa tolo-tsaina omen'Andriamanitra anao zany
raha lasa sitaka mivadinao ka naparary ny fonao ao anatin'ity vavaka sy tolona mambavaka fafenony fanay masiny ty aza elingelenina mihitsy izy aloha raha manak-hoanina reo mihinana hanina tsara dia mitotoko batavy ataovy amen fierina avy any izy mahitanao bolongalongana tsara ataovy amen mihinana akondro mihinana desera mihinana ronono amen ve zany zao efa fahendrena meko anao fa izao ao arinana izy ty isy afin'Andriamanitra ilatsaka any amin'ny toerana any amerina ny vadinao amin'ny laonina ry sy fagagana aleloia mazava sady tsy mazava ry avadina malala ilainao ny fahazava-tsaina manoloana ny fiatserina fiainana isan'andro io tsena ivarotanao io vao maly nisy vadiny mpivadiny resaka tamiko ny joro vavolombelona nandeha tamin'ny télé nanao impact tao taorianan'le fandarana jeune conquérant reny pasteur ny velatra be ny orinasany mivady dia 2 volana fotsiny tena azo moto zay alleluia so zay efa nahatsangana trano misy hevitra anankitelo alleluia tolotsaina zany rehefa misy zavatra tao raha lasana vavy malala dia ilainao ny fahendrena ilainao ny fahazava-tsaina ilainao ny fahirata-tsaina amin'ny zavatra rehetrarehetra tao raha manana olana ianao ohatra hoe isy fivoriam-pianakaviana ho atao ka misy olana esory ny hevitra maha-olombelona esory ny hoe zao ny maizy zao ny atodoako ataoko mahity reo androany zao ny resaka ataoko tsy lasa lavitra ianao raha vao ny hevitra ao mitenena amin'ny tompo esoriko Jesosy ny hevitra fa inona ny hevitra mpandamin-javatra inona ny fahendrenao menao inona ny fitarihanao menao Daniel dia ambarany Baiboly fa nanana fahendrena firy eny folo eny mihoatra lavitra no mpisikity sy no mbiasa folo eny ny fahendrena nananany fa irata-tsaina nananany mihoatra lavitra noho ny olona tsotra antaniny eo nilanao ny ianao avy firy eny hoe ny any Daniel avy firy eny ny ianao avy firy eny sany ianao mitovy ny an'ny moteran'ny olona tsotra ihany eno zao lazaiko zao raha vao mitovy sainana amin'ny olona rehetrarehetra ianao dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany ny refinao averiko raha zay takatry ny olona rehetrarehetra ihany ny takatra ao dia mitovy amin'ny olona rehetra ianao ary aza mieritreritra hisaoty noho ny olona rehetra zany ianao fa mila manana hevitra tsy hananan'ny olona rehetrarehetra ianao fa ianao rery manana azy dia ianao rery ny afaka miakatra eo ambonin'ny sehatra halleloia mila manana hevitra tsy hananan'ny olona rehetrarehetra ianao aza mitovy hevitra mipiraita-po aminao zany hoe mivory eo mipiraita-po dia mitovy amin'ny hevitry ny zokolanao ihany ny hevitra eo dia mitovy ny hevitry ny zandrinareo faravavaina tsy lasa lavitra amin'izany ianao tsy lasa lavitra amin'izany ianao mila manana hevitra mihoatra noho ny hevitry ny rehetrarehetra ao ny hitahian'Andriamanitra anao ao ny ekaran'Andriamanitra anao ny Andriamanitra ao manko dia Andriamanitra faratapony Andriamanitra manahoana hoe ny fanay masina ao anatinao dia fanay masina faratapony herin'Andriamanitra faratapony ka raha miaraka amin'reto olo reto ihany ianao ny refinao dia tsy midina ao anatinao fanay masina alleloia mila manana hevitra nampianariko teto ombenombeno ohatra hoe fandefierana fanetretena fomba firesaka raha mbola mitovy firesaka ampiraita-po aminao ianao mitovy inona hoe fomba firesaka nareo menakavo mitomba fomba firesaka aza mieritreritra hiakatra noho ny olona rehetrarehetra zany ny olona miavaka zany tena miavaka ary ny olona ambony zany manana hevitra ambony ny mampambony ny olona anankiray tsy ny alavany mampambony ny olona anankiray tsy ny angezany mampambony ny olona anankiray tsy ny volananany fa ny mahatonga ny olona anankiray ambony dia ny hevitra nanany ny fahatakarana nanany manana fahatakarana tsy hananan'ny olona rehetrarehetra izy raha miresaka eo izy tonga dia hitanao hoe miady hevitra ao ny olona ohatra miady hevitra ao ny olona rehefa sy toko mihitsy maka sisady raha mafana zany mahatsara an'le manambady tovavy endry
Aleluia. Rehefa manana fahatakarana ianao dia arakaraky ny zavatra takatra ao ihady ny zavatra mitranga. Misy olona ohatra mamahany olana io anatin'ny ray volana fa vao tonga avy any ianao 10 minitra io dia mivaha. 10 minitra io dia mivaha. Fa endreny zany. I Solomona dia ambaran'ny Baiboly fa mihoatra noho ny mpanjaka rehetrarehetra teto ambonin'ny tany. Dia i Solomona nanana inona? Fa faendrena faratapony. Ao anatin'ity batisany fanahy masina ity, ao anatin'ny fafianoan'ny fanahy masina, angataka an'izantsika. Tsy hoe hiteny amin'ny teny tsy fantatra fotsiny ianao, fa isy fanana fahendrena lalina dia lalina dia lalina ao anatinao ao. Mihoatra lavitra noho ny piraitam-po aminao, mihoatra lavitra noho ny fianakavianao. Amin'ny fitantanana orinasa, raha tianao handeha hainga ny orinasa io, misy orinasa ange milahatra amin'ny an'ny olona. Ohatra ny tsenanao milahatra ny amin'ny olona, aza manaiky an'izany ranabavy. Hoe mivarotra ianao dia mitovy ny lafiny etsy any, ny lafiny ianao dia mitovy ny etsy any, aza manaiky an'izany. Ianao manana fanan'Andriamanitra velona. Mila misongadina. Volo hoe noho ny amin'ireo ny orinasanao, ny tsenanao. Miangavy ianao androany dia androany ianao andray izay fanana fatakaran'izay. Dia io ny tsenanao, ka raha mitovy amin'ilay olona namanao eo akaikinao ihany ny tsenanao ny fandehany, dia misy zavatra mila laminao androany. Tsy manaiky ianao. Jesosy meo anany fanahy fahendrena. Mila dépasseako ireo olo ireo. Mila misongadina ozy ny tenin'Andriamanitra ho avahako ny maninona manompo asiny. Mila miavaka ianao, miavaka ianao eo amin'ny tsenanao. Tena hitanao hoe gaga ny olona hoe ary tena mitsena nitsy ranam-bavy itsy, ohatra ny hafa kely mihitsy. Rehefa tena tsy mandeha io dia efa misy lalana hafa ho tian'Andriamanitra hosokafana ho anao. Fa zany le lalana zany nefa ny ao anatin'ny ina daholo fanahy masina. Ao anatin'ny fanahy masina daholo ny andraisanao an'izany. Ao anatin'ny fanahy masina daholo ny andraisanao an'izany. Nisy fotoantsika tamin'ny 2007 tery ampovoatambary tetsy Andavamamba eo ambadiky ny ara-pilazantsara ao ambilany be ampitan'ilay fivarotana fanaka bambory eo. Taon'ny fiangonantsika taloha tamin'ny 2007 taony nanomboka dia nandeha tetezana hazo zay makeo. Tetezana hazo any amin'ny 100 metrady ny alavan'io tetezan-kazo. Mampatahotra na ny mandeha azy eo satria eo ambony be dia ato tambary. Raha minjery eo no tonga dia ny tambary ary niletiky. Dia inona zavatra nitranga? Mandeha nitoroteny amin'ny radio. Nanao croisade zay ndray andro tamin'ny 2007 sa 2008 teo ngamba nanao croisade kely tao. Nanao fandarana be amin'ny radio, tena nitaona olona firy ozy izy no tonga anankiroa. Alleluia. Toroteny nefa mipopoka. Dia meny tompo any tolotsaina. Tsy ny toroteninao raha andriary malala eritina ny tsy mety. Tsy ny vavaka ataonao ny tsy mety. Zao noho izy miala eto amin'ity toerana ampovoatambary ty ianao. Ka ao moa tsy nanofa trano satria tranon'ny papanay le tao. Dia tsy manofa dia entin'le kahihatra. Fa ny fanahy masina ny teny. Ndahana manofa trano ao Pefilo. Fa ao ny hipoaka ny fifohazam-panahy. Isy lalana misokatra, isy lalana sokafan'Andriamanitra. Alleluia! Zany le hoe fahendrena. Tsy problème na ositra, tsy problème na vavaka hoe tsy ampy vavaka, tsy problème le hoe tsy neto ny toroteny, fa ny tompona mety olotsaina, le toerana ny tsy mety. Ahoana hoe? Misy aminareo reo ny mpivarotra composé, tsara ny lasopy, tena mahay mahandro sakafo e, tena mahay mendimendy tsara ny nem sy ny rehetra sambosy, fa ny toerana ny tsy mety. Dia ny tolotsaina ny fanahy masina manome tolotsaina. Tsy any amin'ilay enina reto mandiny tena sao dia mba nijangajanga, tsy nijangajanga ianao fa ny toerana ny tsy mety. Alleluia. Ny ray indro manamely tetiny tompo. Inona ny tsy mety ataontsika? Ovairaka izy tele io aza mijery vaovao fa tsony fatao avy mitety hoe sao dia hoe raha mahatonga ny tsena tsy mandeha. Tsy tele problème fa ny toerana ny tsy mety. Dia ny toerana no afindry. Amen sa tsy amen? Zany le tolotsaina avy aminareo. Ary misy aminareo reo mihitsy ao miandry zany tolotsaina zany mihitsy eto. Alleluia!
Daniel sadraka sy mesaka Abednego tsy hoe nanao fahoany nandeha fahoany fotsiny fa niaraka amina inona fahazava-tsaina toro-tsaina avy amin'izy fanahy masina meno anao dia izy tolo-tsaina vaovao men'Andriamanitra anao mazava sady tsy mahazava fanahy masina n'olo-tsaina anao hitanao tsisy olana tsy mivaza averiko raha mbola eto ambon'ity planeta tany ity tsy misy an'izany olana fa misy fotoana tsy totondro ny mamahany io misy olona mako tena hoe tena zatsy manaka hatrany farana ifanao totondry eto ary rahalahy misy fotoana io tsy totondry fa teny malefaka ianao miova be ianao le glady be io izy kely frera ndao frera lama zay fotsiny ny andrasan'le olona fa le frera kelinao kely io efa miandro fotsiny hoe domy eo arasa ela dia tsy totondry ny mamaha azy fa le mety anao ny teny malefaka iny iny mamaha olana omen'Andriamanitra anao any antolo-tsaina rehetrarehetra le izy inge ho azy zany misy fotoantsika tsy mahalava tsy daka sy totondry toriko any amin'ny pôlisy nefa tsy pôlisy ny mamahan'le izy fa mety misy zavatra kely azy ifampiresahany inona nefa ny tena olany inona ary le tena olana dia andao ary jerentsika ka le vidinjironareo ny ohatra 25 000 ay vy le 25 000 alors va omeko 250 ianao hoe tsy ty milamina avy mameny 250 azy iny ianao tonga aviany amin'izay ko ny 25 millions raisinao dia omen'Andriamanitra anao satria hitan'Andriamanitra fandeferanao alleloia zany ho any le izy efa nisy fotoana nazavaiko teto le tompotranonay tany Tomasina mbola avery any miavinavina anay mihitsy tompotranonay tena miavinavina ry zareo moa fiangonana ray arapila zany tsara reo koa mako mamely koa reo raha anyreo tsy tian'ireo mihitsy tsika tsy tian'ireo tsika sa hoana izy nareo tsy tian'ireo tsika dia izy miarapila zany tsara tsy tiany mihitsy avinavona ny arabaina tsy inona re nataoko an'reto le lafina ve mifanadihany sa atao ohatry to ozy izy Jesosy mantsy ndray maraina ndana fafaony tokotaniny ka ny tranonay misy hazo mandrombona be eo anelanelan'ny tranonay rotota izy atao amin'ny gauche zay ty amin'ny droite dia misy andro mandrombona be voaneo dia mitsana foana isa maraina dia ozy ny tompo ndana fafaony tokotaniny foazako tamin'ny 5 sasany maraina dia fafako tonga maraina gaga izy nahitana amin'ny tanaka fafa paster zay izy vao nanonana hoe paster alleloia atram'izay izy rapapany ahoana rapapany sady miaraka amin'ny avinavina vo fafako ny tokotany nivadika paster amin'izay tsajako alleloia voako tsaratsara mihitsy zavatra kely fotsiny kofafa alleloia kofafa ny nandamazy zany le fahendrena avy amin'ny tompo e nyresaka tsara zay taorinana iny kary zareo miompiomby anaterany ronono isa maraina taoriny ay zavatra kely fa raha zany zao le tratran'le toetsainy zao tontolo zao mitovy refy aminy hoe rehefa tsy fampiarabako aloha fiavinavy samy fampiavinavina eto dia mandra-pialana eto dia mifampiavinavina dia aza mandray an'izany refina toetsainy zany andray tolo-tsaina avy any amin'ny fanahy masina sy torety avy any amin'ny fanahy masina alleloia amaranako azy satria ozy izy mivolaza am-baiboly hoe Daniel dia nananana fanahyn'ireo Andriamanitra fa izao no nampiavaka ny Daniel toko voalohany amaranako azy Daniel dia nanana zavatra nofadiana nanana ino hoe zavatra nofadiana interdit zavatra tsy azo atao eto amin'ny Daniel toko voalohany 19 hoe raha mila ny fanahy masina ianao ka tianao no anjakan'ny fanahy masina ahoana ny andraisanao ny fanahy masina dia mbola omeko indray fampianarana androany mahakasika ny fomba fandraisana ny fanahy masina Daniel toko voalohany 19 ary Daniel ny tahoam-pony tsy andotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe an-tandapa izy mba avelany tsy andotony tenany ataovy amaininy zany
nisy asa maromaro zareo sana 20 lahy no ny fidininy ny mpanjaka ho conseiller mpanolotsaina manokana tao amin'ny fanjakana tafiditra tao anatiny Daniel Sadraka Mesaka Abednego dia amin'izy 20 lahy reo dia misy sakafon'izany hoaniny sakafo mpanjaka dia anjara sakafo avoatiny mpanjaka ao ny kotleta ao ny crevette be ao reny le inona le be tandroka be retiny le ohatrany tadraka be retiny ao ny rehetra ao ny toka ao ny whisky ao ny rehetrarehetra tsy maintsy misotro an'ireo ry zalahy inona ny zavatra nataony Daniel Sadraka Mesaka Abednego nangataka tamin'ilay mpikarakara ny sakafo izy le chef cuisinier mba mingavy zay ozy izy mangazo koko omenanay katsaka omenanay ankotrana omenanay ataovy alleluia vomanga omenanay fa aloha zay mba tsy hihinana an'ireo anjara sakafo mpanjaka reo fa mba manana zava-padinay izahay mba tsy te hihinana an'ireo zay fa mba zavatra manady teny natao ohatra le chef karaha hitany mpanjaka nareo izy afaka 10 andro miamaiany ro manalina dia anahoana dia ozy izy te efatra amin'ny rahalahy testeo zay ozy izy zaho toetra zay ohatra natony 10 andro e dia omeo anay aloha ny mangazo koko ny vomanga inona fa aloha reny no aninay mijerena tokoa afaka 10 andro dia tena nitariany zalahy mandimandina mihoatra lavitra no retsy le mihinan-kanina be retsy alleluia inona ny tiako resahana ny teny ny fanay masina resahana zao ny olona fiediny batisa fanay masina sy vonina ndray fanay masina rehetra dia manana ny zava-padiny manana ny interdihany alleluia ataovy alleluia ohatra tsy mahay manompa olona tsony ianao raha tianao ny hitahiry ny fanay masina ao anatinao aza tia mitsikera fiainan'olona intsony mahafinaritra anao ery rehefa atao anaty Facebook misy aniny mahita an'le député tsy lany anankiray vehivavy iny dia fa ianao mihitsy le mpamely azy eo le sady mpanompa io ny fanay masina tsy mampanao anao an'ireny misy interdit anao tsy hoe manompanumpa ao daholo ny olona rehetra dia miteny ratsy eo dia mitsikera an'le olona dia mba avy koa ianao dia mba anisan'le mpitsikera rehetra ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra manana ny interdit ianao manana ny zavatra tsy azonao atao ianao mazava sa tsy mazava inona ny interdit ianao ny olona rehetrarehetra mifeno ny ositra atao anaty baiboly dia manana ny zavatra tsy azony ataony daholy manana ny zavatra tsy azony atao daholy a ny olona rehetrarehetra atao anatin'ny baiboly i Samsona tsy mahazo nanapaka ny volony mazava sa tsy mazava zay Samsona tsy azo nanapaka ny volony zay ny interdit taminy zay ny ositra tao anatiny samy manana ny zavatra tsy azo atao daholo ny olona rehetrarehetra zay nomen'Andriamanitra ny ositra ary nanana ny ositra Andriamanitra Davida mpanjaka nanana ny interdit tsy nanendry ny olom-mbo ositra izy naninona hoe Davida fatany tsara i Saoly mpanjaka fa olom-mbo ositra Andriamanitra i Saoly mpanjaka nanao adsoana be Saoly mpanjaka nanao erera goavatra Saoly mpanjaka nivadika tamin'Andriamanitra fa ny interdit an Davida dia naninona tsy naninona izy tsy nikasika ary tsy niady an'io mpanjaka io izy fatany tsara fa raha miady amin'io izy dia hita problème raha lasaina bavy ny tena mpanompon'Andriamanitra ka hitahiry ny ositra ao anatiny dia manana interdit ohatra anazy ho lazaiko ohatranareo tsy mety amiko mitezitra mandavataona sy mitezitra isan'andro raha vao tezitra dia henoko hoe reraka ny fanahy masina atao anatiko dia henoko hoe tena tsy hoe reraka fotsiny fa henoko maina mihitsy aho dia ninona zavatra mampatezitra ao tsy mba tezitra zany raha arivo ariary problème ny olona ataovy alleluia mafy zany raha misy be misy olona manafotony isan'andro manatona fa ny interdiako dia maninona tsy mahazo maninona tsy mahazo tezitra moa mbo tsy ho tezitra iny indray mandisa-kerinandro eny
na indray mandesam-bola mitovy amen fa re hoe ho tezitra isaky ny adiny ray satria eto misy mampatezitra isaky ny 10 minitra alleloia zany any interdiako tompo amboariny foko fa raha vo mitezitra dia eniko maina ny ara-panahako noho izany ninninona zavatra mety mampatezitra dia andao vahana foana ny olana alleloia tena misy olona faran'izay mampatezitra reo dia anamiko moramora foana mba tsy ampy zay ny tenin'Andriamanitra tezera fa zany any interdiako tsy resaka sosialina ihany ny resaka resahana amin'izany misy fitondraha tena be da be ohatra ianao anisan'ilay tia mijery ny film mifanoronoroka be reny foana mijery série nefa ianao teny feno ny fanahy masina dia isan'andro ny tele anao io canal 7 misy an'ilay série le andrele rindana dia ahoana moa ny toeran'ny fanahy masina ao anatinao ahoana nefa dia eo foana manana ny interdit ianao manana ny zavatra tsy azonao atao ny olona manana ny fanahy masina Daniel Sadraka Mesaka Abednego dia ny anjara sakafo avy amin'ny mpanjaka ny interdit raha tiany ny toeran'ilay fanahy masina raha tiany ny toeran'ilay fahendrenao anatiny ao aminy raha tiany ny toeran'ilay fahazavady-tsaina avy amin'ny fanahy masina ao anatiny nangataka tamin'ilay tandapa mpikarakara sakafo izy aleo izy retony mba tsy azonay atao amen inona ny interdit anao rahalahy misy aminareo reo rehefa le mijery katsa reny tena io mihitsy ny tena mijery katsa io tena fahalemenao mangata amin'ny tompo mihitsy ary ianao rehefa le mijery katsa iny dia misy fotoana amin'izay anao tsy mahita tory resy ve ranga le olona nalaiko resy ve ihany dia iny ny fanahy masina fa miaraka reraka aminao amin'iny mangata amin'ny tompo ianao mehoery aho e Jesosy mehoery a Jesosy ataovy alleluia manana ny interdit anao ianao manana ny interdit anao ianao tsy fantatry mety misy olona fanerasera taminao nefa tsy vadinao mety lehilahy mety vehivavy ary isaky ny avy miresaka amin'iny olona iny ianao dia ianao milatsaka foana ny ara-panahinao na miantso azo telefôny ianao na amin'ny Facebook na inona tena ianinao hoe ohatra ny hafahafinao manana ny interdit anao ianao ary le fanahy masina ao anatinao mihitsy ny tsy tiany iny le fanahy masina mihitsy ny tsy tiany iny dia io mahatonga anao reraka iny ny ara-panahinao fataro ny interdit anao inona le tsy tokony ataonao fa tsy ny zavatra rehetra azonao atao ny olona rehetra afaka manao zay tiany atao fa ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao tsy natao akahala olona zany tenenao zay ny eo anilanao ianao tsy natao akahala olona hoe ny olona manana ny fanan'Andriamanitra tsy natao akahala olona ny antoanao mety tsy tiany olona io mamanao mety tsy tiany olona io ny rahavavinao mety tsy tiany olona io ny vadinao mety tsy tiany olona io fa ianao tsy manana droit akahala ny olona io tsy hoe makahala ny olona io daholo ny olona rehetra dia mba miditra koa ianao akahala azy manana ny interdit anao ianao tsy maintsy manam-pitiavana na dia ny fahavalinao ara mila tiavinao fa Jesosy teo ambony azo fijaliana na dia ny nanompo azy azy mbola vitany ihany ny teny hoe mamela ny elony manana ny interdit anao ianao tsy mahazo makahala olona tsy mahazo mitahiry lolompo olona ahoana fa amin'ny fotoana ianao mitahiry lolompo dia miala amin'ny fanahy masina Daniel Sadraka Mesaka fatany tsara hoe reto ny zavapady tsy azony akasiana inona ny zavapadinao ny asasany kisoa ihany ny fatany non tsy kisoa teneny eo anilanao tsy kisoa ihany hoe tsisy toka sigara ihany misy zavatra be da be any amin'ny fitondrateninao misy zavatra interdit tsy azonao atao dia tsy atao raha tianao ny toeran'ny fanahy masinao anatinao na amin'ny fitafy alleloia ohatra anazy ao ao an-trano any amin'ny manao t-shirt
vomivoaka ny trano tsy antanio vatiko tsy mahazo hainy zany raha tsy manao ambonina akanjo zao foana na mafana ohatry ny ahonar alleloia ao an-trano eo na ny hitanao manao t-shirt tenen'ny akizy dada ve tsy mafana fa interdit alleloia tsy mahazo hainy zany raha vao hoe mizitizity eny tsy mahazo haina alleloia zaglady be ty ve nizitizity miaraka am'ty kibieko ty interdit tovy alleloia mafy saningely izy fataro no zavatra mampahazo haina ny fanay masinao anatinao inona ny tsy mampahazo haina azy ny fanan'andriamanitra hiteny aminao aza manao an'ity fa tsy mety eo raha ohatra ka miresaka nareo mivady ka mitady ady fanay masina miteny atreo fa interdit tsy hoe miakatra izy de hiakatra vavelo izy hiakatra faratapony de nao mijanony eo tenatenany de ampidiny moramora am'izay fa interdit ataovy alleloia fa tsy hoe miakatra de sa miakatra azonao ve zany fampianarana zany zafady ny fanay masina misy interdit retony tsy azonao atao de tsy azonao atao zay fa amin'ny fotoana ianao manao an'io de miala ny fanay masina izy mahazao zany fampianarana zany hitsangantsika iasantsika ho farana namyrod ny fitombavaka tsotra itsika zay mbola ifatianina afaka mbola mitoy mivavaka rehefa avy eo alleloia isika zay mila délivrance de ho raisina tsy ambadika atsy miaraka amin'ny pasteur Frédéric sy ny équipe andreva avy eo ataovy alleloia mafy za ataovy alleloia mafy hoia sa ohatrany mbola tianao toizana le izy efa tafitra mihitsy izy aloha ny androany raha pitsondray teneny eo nilanao raha pitsondray fampianarana hoe amen antsoavo lehibe ho amin'ny batisany fanay masina sy ny afo hoy jesosy aza miala eto jerosalema aloha ianareo mandra-panafina kery anareo avy any amin'ny avo ripino malala zao ny fotoana hidina ny fanay masina mahery vaika ary ny batisany afo ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mila fen'ny herin'andriamanitra ny zanak'andriamanitra rehetra tsy mora ny lalana maro ny fahavava maro ny adim-bola atsehana ireo mpino efa reraka ara-panahy ireo mpino kivy tanteraka ireo mpivavaka efa miodikodina fotsiny sisy ireo mpino tsy afaka mihetsika intsony omany ary ny programanao mandritra ny volana jona iray manontolo isaky ny asabotsy fahavalo fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana jona 7 ny toerana anatotosana izany de eto amin'ny mongote na 3 frères nefa nambojanahary eto amin'ny temple de la foi bypass ary eto Jerusalema Karobato ambany atsiny commune hitondra ny fampianarana sy ny vavaka ao amin'izany ny conseil pastoral eto amin'ny trano fivavahana vaony ko miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriarimana tongava andray ny anjara hery ho anao sy afo avy amin'ny fanay masina ho anao tsy hitaraina intsony ianao tsy hitomany intsony ianao ho vokony ny fanay masina ianao ho lasa pitarika mahery vaika ianao tsy ho ampaherezina intsony ianao fa ho lasa mpampahery